andro ty iza marina va tantara nosoratany ventsy ny aralala tena ny tantara faly fetrabelona ny ravo miaraka tamin'ny Fifi ary Christophe Beharomanana. Ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika Bak Sarano Arvody. Iza marina va tantara natolo sainy maningotra anio no Alpha efatra. dia anao inona tindray moa zany ianao ty le tsy mahalala tsy tinyty ara-dalanjanako ndray tena ararotinao mihitsy ny fahatsoran-janako. avelao aloha mba halazava ary dadany jiva tsy miaraka izany ho aza azy tsinjo. dia adala zany ny jiva fa nahitanao tsinjo ny famihany zany rovina raha vao mba afaka amin'ny raha olombelona kilangalanga tsy manjary ty ny masonjivo zao no nahitanareo dia mbola sahanao ihany milaza amiko fa tsy miaraka nareo satria velana fiderinao kosa zanga moa no teny an'izany dia namarina fotsiny aho hoe tsisy fiarahan'izany teo amiko sy tsinjo diso fijery njiva tamin'iny zao no lazaiko anao romino aza dalainao tsony ny zanako avelao izy amin'izao fa aza ararotina ny fahatsorany ka tena tiako an'izy ry dadanjiva mba miangavy anao avelao re izay mandretsaka azafady milaza ny ny fiainako manontolo mandrina aloha ianao tsisy maty eto akory ka ito manino so koa lazainy olona fa hoe vonoko ato ianaoko avelao re izay resake dia ahoana re zany ka zao raha manakity zavatra teneniko ty ianao dia avela toiresaka tsara nareo ary ataoko mihitsy raha tsy hiverena fiarahanareo zany ve tompoko eno ka inona ry zany fahekiko sotrabe ka sarotra fa mora ho anao zao mila miara-matory amiko fotsiny ianao dia vita ahoana fenao hoe marenina sa lalidalova ny tsy mary an'izany teneniko zany mila miara-matory amiko ho ahy ianao andray dia sahanao ve miteny an'izany amiko nefa za olo tia janakao tena mpanararaotra ny fahavoazan'olona fotsiny ianao ka zay no izy nafaly ianao na tsy faly ary lasa ianao mandeha ny rehefa tsy anaky fandaminako teo fa tsy eny ary alefa ekeko izany fangatahanao izany no ny fitiavako anjifa rehefa miangavy anao aza ataonao fantatry njifa izany fa aloitsanao tsy ambaratelotsika zany akiosa mahafinaritra matokisy ianao fa tsy ataontsika fantany zany orodada reny efa voalazako anao reny zava-bitany dia mbola hiaraka amin'ny any any tsy hiverina amin'izany ntsony lazaiko aminao zany olo-tirin-jiva zao tsapako fa tena tian'ilay zanak'olo iny noho izany dia aza ampijaliana resy izy sady efa nazavainy tamiko lesy fa tsy miaraka izany izy tsinjo fa noho ny firarailona azy dia nalahelo izy ary nampahery azy tsinjo raha zany hitan'la hoe namihana azy zany data zao no lazaiko an'lahy raha mbola zanakola dia tsy maintsy manaky ny teniko mila miverina miaraka elasy mino mazavana orodada fa ato ve zany tsy misy afa-tsy didijadona foana zay teninao zany dia tsy maintsy akiko na tsy tiako azy ka mahasoa an'lahy ty zany matoa ataoko zany dia any bato mafana ho an'la zanako dia tena tsy azoko mihitsy ka taloha ianao nandrara mihitsy matsiaraka amin'ny tovavy iny dia zao ndray nefa ianao ty mahaprisikana ohatr'ireny iny ireny tsy azoko satria zao vao hitako hoe tsotra loatra ny tovavy iny sady motina tovavy ohatran'ireny mihitsy lesy no mendrika ho vatany lariny jiva dada za tsy araka amin'ny intsony sady efa nisy tovavy hafa no miaraka amiko zay tovavy zay ny tena tiako sy eriko lazavantoko inona zany no marina tovavy izy zany za tsy mila tovavy afa miaraka amin'lahy zany afa tsy mino ihany
ny akoatran'izay a ale sady raha ny fahazoko an'izany teny lazany iny dia manam-potoana iarahana amin'izany sy pahafy zany any lahy izany hoe mangarady zany lahy io ka zao raha tsy te ahazo amiko ela dia tsy eo fotsiny teniko. dia izay voalazako izay akino mahafaka an'izay koa ila mivaky mitsy ny loako mieritreritra an'izany dia reny dada hiaraka aminy ny visy tsy tiako ianao ihany rehefa ny tena tiako mba torohevitra moa malala inona toko milamina aloha ianao zao mahatoda tanareo manery ianao hiaraka amino dia misy antony io antony io dia tsy fantatrao ka zay any io tsy haiko mihitsy ka tianao fantatra ary ve zany ny antony tena tiako fantatra mihitsy azo tenena anareo malala ianao nga mahafantatra ny antony mbola tsy hainao marina hoe iza betsaka ny zavatra fantatro eny fa na dia izay afeniny olona aza efa tsy efa fotoana tokony halalako ny tena marina momba ny filosa hoe iza ny tena anarano fino izy ianao mipetraka izy ianao dia iza ny ray aman-dreninao aza maika amin'izany ho ahy ianao malala mbola tsy fotoana tokony halalanao an'izany zao fa ny marina tokony ho fantatrao zao dia ny antony anereny dadanao anao hiaraka amin'iny ka lazao amiko ary raha tokony ho fantatro fa linga be malala misy zavatra sehoako anao ty jerevo tsara azy eo manko no halalanao ny tena marina afenin'izy ireo aminao ndray kakio toa ny dada sy mino miaraka matora ao amin'ny efitranao ndray jereo reto ataony okizay va tsy te hijery ny toy antsony marikoriko ana no dia mijery anazy ay azonao amin'izay zany zao ny antony tsy naposiko va sa dada ny ray tamin'ny tsy naposiko halako inona ary ty veranomaso be ty moa tsy efa za zao miaraka aminao dia inona ihany zao mbola hitomanina n'olona oatra an'ireny efa hito afaza malahelo tsony ianao rynjefa efa malina mombanao tamin'ny fomba olany nazahoanao andreny zavatra nataony dada sy mino reny dia ty fomba nampisehonao tamin'ny alala fitara sy tiako ny tena mahavaliana toy reny ao fahita lavitra reny fa iza marina ianao efa izy ianao ny misteriny evavy mbola fantatrao azy zany fazamaiky tsy napoziko mihitsy ry dada tsy napoziko hoe ianao no navitana maty zanaka ho any ahy nefa dia sahanao ny nandry tamin'olo tiako ary zay ke ny antony anerenao hiaraka aminy oka aloha iza nefa aloha zany namorona n'izany lainga be zany tany aminahy sy vavan'ny olona izy dia nona ary ntsiva ay vavan'olona ao fa olazaiko anao ary ny anaran'ny hotely ny diranareo tany amin'ny hotelinao problème nareo ny miaraka ary taninareo ny nandeha chambre numéro 3 ny diranareo taika ianao taitra satria marina daholo zay zavatra nylazaiko rehetrarehetra teo tamin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro nareo ny nanomboka tao ary tsy niala atao nareo raha tsy ora telo taty aoriana fa taiza raha nalalany ty bandy ty an'izany rehetra zany dia sanatria ve ka mininy zany tsy nahatambava dia hosany ve tsy haninona nareo ary dada fanifangantahako fotsiny dia hoe aza terena hiaraka amin'ny tsony sady zako
sy tia azana ty fa maty koa zay zany ko lela tsy fanony tsy matahotoly ianao rangaty moramora fa inona ary ty fa misy iny tsy fantatra hoe maninona fa tonga dia mivazavaza fotsiny ay dia mbola sanao ihany ny tantara tamin'ny jiva fa niaraka natorytsika izao tsy mety miaraka amin'ny kitsony izy raha tsy fanahy ianao rangaty raha tsy fanahy zafady aloha tsy izaha mihitsy no nandeha ilazan'izany amin'ny jiva ko raha tsy adalo ohatranao ako zara nge mieritreritra hoe ianao no nitantaran'izany taminy dia raha tsy hainao izany dia iza fotsiny asa sady adala ahoana koa moa aza dia miteniteny foana rangaty hita fa adalako raha tsy adala ve moa ianao dia anakiaraka toraniko mampifamototolona nge ianao amin'izany satria olona olo-tinjanako ianao vehivavy tsy saina may vandoa ay izany mba vavanao rehefa azonao izay ilaina tompoko profo izao fa ianao mihitsy ny tantarany zavatra nataontsika tany amin'ny jiva tany fa dia sy ty hoe tsy mahaviteny gasy efa hoe tsy zaho no niteny zany asa mety nisy nahita angambotsika dia zay nahitantsika ny tantaran'izany tany amin'ny taniko inona koa fa ianao mihitsy ny tantara tany efa fantatra nefa tsy tianao iaraka amin'ny jiva dia ataonao fomba rehetra isarahana aza mila vaniny amin'ny keoritrara kely ty fa manderaka ary lasa koranga mandeha any tana mialany manderaka fotsiny lasa koa nisokatra nefa mivaravarana any ambany an'izany dia lasa mivoaka ny vetady sininy maty ny jiro ary tsy efa metsika koa akitry mariana ny zanaka rehefa miditra ny tsy tokony hidirina dia natao mivady ray aman-dreny no natao vorona voalohany androany maty efa ay vita vorona voalohany dada sininy ohatry zareo izany mitititra be izany izany efa ty tena tsy afametsika tao ambony mihitsy dia efa miezaka minitra sanatria veka ny fonosany mpamosavy azany zareo azany misy izany vita ny andiany voalohany Viva Radio nanolotra ho anao teo iza marina va tantara nosorantany Ventsy ny Aralana novelom'ny faly fetrambelona ny ravo miaraka tamin'ny Fifi ary Christophe Rabearamanana ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Paky Sarano Alvody iza marina va tantara nodorosany manengotra rena isinao rampitsony toyny